Salama daholo andao andray raha hovitinina amintsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Resaka dorotanety indray dia hita manerana aniny RN4 iny amin'izao fotoana izao. Jeux olympiques Paris 2024 montsan'ny antsa ny zava-bitany tsara indrindra teto Madagasikara. Faritra Sofia tratehaka ireo mpandeha antsokosoko midoboka amponja vonjomaika izy ireo. Mbola ao anatin'ny faritra Sofia izay hatrany mangataka ny siny minisitra ny tatitra izay nataon'ny député Razakamanana André ary ny farany any amin'ny faritra Savamandroso taoriny fitotonganana ny vidin'ny lavanilina dia niroborobo ny varotra lasantsy. Ireo ny fakafakana amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa any amin'ny sisy Madagasikara toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Samy mahita ny rehetra rehefa mandeha amin'ny lalam-pirenena faha efatra iny fa goavana ny dorotanety izay 520 km ny tsy idirana any Ankazobe. Tsy misy mamono ny afo mandrivotra eny an-toerana ka aingana be noho izany ny fitaran'ny afo. Tahaka ny hoe tany tsy misy lalàna, tany tsy misy fanjakana sa andrasana hisy tanàna ho mahay kila miaraka amin'ny mponina ao amin'ny indray vao handray fepetra. Hoy ny fanehoan-kevitry ny olombitsy raha vantany vao nahita an'izay dorotanety amin'iny lalam-pirenena faha efatra iny. Lalao olympique Paris 2024 indray 17 segondra sy 12 ampahazatony no nahavitany Holiantsa Rabejona ny halavirana 12 metatra teo amin'ny taranja Lomano tamin'ity herinandro ity nandritra ny fanitsanana ao amin'ny lalao olimpika. Montsany araka izany ny zava-bitany tsara indrindra teto Madagasikara izay 17 segondra sy 20 tiersa izany teo aloha. Laharana faha 730 tamin'ireo 770 na anjara iantsa tamin'izay Lomano 12 metatra izay. Any amin'ny faritra Sofia ny talata 13 Jolay nisy mpandeha antsokosoko misa 420 saika ho any ivelan'ny Madagasikara no tratehaka teo amin'ny sisin-dranomasina. Ny 410 tamin'izy ireo teratany somaliana ary ny 10 kosa teratany malagasy. Teo amin'ny sisin-dranomasiny Ambalabao, Fokotany Marovato, commune Ankaram, district Analalava no saika niangany ireto mpiondana antsokosoko ireto. Notakin'ny mpamory vola $200 isany avy ireo somaliana raha toaka 5 hety sy 4 tapitrisa kosa any malagasy. Voatazona any Imponjavonjomaika ao Antsohihy avokoa ireo olona ireo miaraka amin'ny mpamory sy ny tompony vedety. Tsy manaiky ny fandekan-dalàna toy izao ary mampitandrina izay olona mbola minia handika lalàna manan-kery eto amin'ny firenena sy manao antsoavo amin'ny vahoaka mba hampita ny vaovao marim-pototra ny gendarmerie-pirenena raha ny fanazavana ny hoentin'ny kolonely Randriamdona Lis Odon, commandant du groupement Sofia. Midika izany fa tsy vitsy amin'ny malagasy amin'izao fotoana izao indrindra ireo tanora no mitady hevitra rehetra mba hialana any Madagasikara satria mafy moa ny fiainana ka aleon'ireo tanora malagasy sahirana any an-tanin'olona any toy izay miaritra ny fijaliana izay mianjady mivoaka malagasy rehetra amin'izao fotoana izao satria tsy vitsy amin'ny malagasy no efa tsy mahita haniny hohanina mihitsiny amin'izao ankehitriny izao noho ny fitsiko ny krizy lava izay mianjady amin'ny vahoaka tsirairay. Mbola ao anatin'izay faritra Sofia izay hatrany dia nandritra ny lanonana fanokafana foaram-paritry ny Sofia izay notanterahana tao Mandritsara ny alakamisy 2 aogositra 2024 no nilazany sy nybavim-bahoaka izay voafidy tao Mandritsara ny fampivondronan-kery ireo député voafidy tamin'ny hery politika samihafa iromara firaisan-kina ary ny mahaleo tena ao amin'ny faritanin'ny Mahajanga ka ny vipanina Soflera Prinsia no mitarika azy ny tombontsoa ambony ho an'ny faritany sy ny faritra no tanjona kendrena amin'izany. Mahatsiaro kamboty ny faritanin'ny Mahajanga indrindra ny faritra Sofia hoy ny sonibavim-bahoaka Razakamanana André ka mangataka ny hanomezana ministra avy any amin'ny faritra Sofia izay anisan'ny faritra midadasika raha izany Sofia izany. Maro ihany koa ny zavatra nangatahana tamin'ny prime ministra toy ny fanamboaran-dalana RN30D izay efa vita ny avant-projet sommaire na ny fihezan-kevitra mialohan'ny tetikasa ho an'ny lalana RN31 izay mampitohy any Antsohihy sy Bealanana afaka fotoana fohy ny hametrahana ny vato fototra ho fanambohana ny asa. Eo ihany koa ny hisitrahany distrikany Mandritsara lalana 10 km ao Antapon-tanàna.
nanipika mazava tsara ity sombamboaka ity amin'ny orinasa manamboatra menaka any Amandritsara. Fampanantenana efa natao io ka tsy maintsy hovitaintsika. Efa vita ny orinasa fanatsarana ny fandrama na ny tantely ao Antsohihy ary efa nitokanana voaherinandro vitsy lasa izay. Any amin'ny faritra Sava indray dia asa vaovao vao niforona amin'ny faritra Sava ny fivarotana solika, izany hoe varomaizina izany, manerana ny tanàna manomboka avy eo ambonivohitry ny 100 kilometatra miaraka ny stansion ka mipaka hatrany amin'ny ambanivohitry lavitra indrindra. Tafakatra 7,000 ariary izao ny iray litatra amin'ny lasantsy raha nihita farany tamin'ny zoma 2 aogositra tao amin'ny komina ambonivohitra Tanambao-Daoud. Miteraka asa ho an'ireo mpamboly izay nampitombo asa izy ireo amin'ny lafiny iray satria eo amin'ny 10 litatra isan'andro. Raha ny farany tsy mahalafo ny station vaovao kely izay miforana isaky ny elanelan-trano. Isan'ny mampiavaka ny varotra dia tsy misy fotoana tsy ahitanao lasantsy izany ary na amin'ny firy dia afaka manjifa izany hatrany ny mpanjifa rehetra. Etsakilany nefa dia misy mba mampianatra azy ireo ny mety ho fitandremana mba hisorohana ny loza mety ho ateraky ity fiparitahan'ny varotra solika izay mameno ny tanàna ity satria afaka manao izay te hivarotra mba hahazona tombony amin'ity resaka varotra lasantsy ity. Midika izany fa efa tena manao ezaka rehetra mihitsy ny vahoaka any amin'ny faritra Sava amin'izao fotoana izao eo amin'ny resaka fitadiavam-bola izay satria tsapan'izy ireo tsara fa tsy hiverina atsoatsy ny fiakaran'ny vidin'ny lavanila izay. Nefa moa raha ny fantatra dia ny lavanila no tena mamatsy sy mamelona ny mponina amin'iny faritry Sava iray manontolo iny satria izay moa ny voly tena misy ihany ary fantatsika tsara fa isany zavatra lafo izany lavanila izany raha teo aloha fa tato anatin'ny 9 taona tato no hita sy tsapa fa tena nitotongana tanteraka ny vidiny izany lavanila izany ary tsy mbola tafarina mihitsy mandraky tiany androany ka tsy vitsy moa ny kivikivy amin'izany ary maro ihany koa ireo izay mpampiasa vola sy ny mpandraharaha no tena matiantoka mihitsiny noho ny afitsoka an'izay vidiny lavanila tsy mety miakatra izay. Tsy vitsy ihany koa ireo mpamboly sy ny tantsaha rehetra izay misehatra amin'ny resaka voly lavanila izay no mitaraina mafy satria na ny hitadiavana haniko hoanina raha manahirana azy ireo noho ny fiantehiran'izy ireo amin'izay resaka fambolena lavanila sy ny fiandrandrana ny fiakaran'ny vidiny lavanila izay tsy mety miakatra mandraky teny androany izay ary mbola tsy mitsahatra moa izy ireo manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao mba hitadiavam-baholana amin'izay resaka vidina lavanila izay fa tena mahatsiaro mijaly izy ireo ary raha tsy miakatra moa izay vidiny lavanila izay dia vao maika sahirana ireo tantsaha izay misehatra amin'izay lavanila izay. Fantatra ihany koa fa ny lavanila dia isan'ny fototra iray lehibe iorenan'ny ekonomia ho an'i Madagasikara ka raha toa ka midina moa ny vidin'izany lavanila izany mazava ho azy fa tsy maintsy midina manaraka izany ihany koa ny ekonomia ho an'i Madagasikara. Izay sy izay ny masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny videontsika ary tsarovy hatrany ny miabony amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanao manaraka tsy tabaka ny video izay lefa any amin'ny sisy tao matamatasy tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.